Manaja tompokolahy, miarahaba tompoko vavy. Nilainga hono tony salaka ka ny tenany ihany no afatiny. Nilainga tony salaka ka ny tompony ihany no afatiny. Na hoe ny teny tsy atao be fa ny mamerina azy ny sarotra. Fomba fiteny malagasy daholo zany resahantsika izany. Tamin'ny sabotsy teo rehefa nitokana lalana vita amin'ny pavé tany Andrenivohitra Betsimisaraka ny filoham-pirenena dia niresaka mikasika indrindra ny fanamboarana ny Miami izay nampanantenany tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra ny taona 2024 fa atao amin'ny tanàna ny Toamasina ary ampanarahana ny sisin-dranomasiny ny Toamasina izany, ny toerana azo hitsangatsanganana ary azo ny rehetra hotsidihana. Ny Miami nambaran'ny filohan'ny Repoblika tamin'izany araky ny nentina nandritra ny fotoanan'ny fampielezan-kevitra dia Miami izay mitovy ny any États-Unis. Ary nakany ohatra ihany koa ohatra ny any Côte d'Azur izay ahafahana mitondra ary miantso mpitsangatsangana ho avy eto Madagasikara. Mba ahafahantsika mandrosa anatin'ny adevitra tahaka ny mahazatra hatramin'izay dia hoenontsika ao anatin'ny segondra vitsy ny fampielezan-kevitra nataon'Andriamatoa Andry Rajoelina kandida filoham-pirenena tamin'ny 2024 raha nambabo ny fomba ny Toamasina izy ny amin'ny hanovany amin'ny tanànan'ny Toamasina ho toy ny Miami any États-Unis. Hitanao ty bo rehetrarehetra ty mandra-patongany ary amin'ny palais résidence présidentielle, mandra-patonga ary amin'ny farany boro ary, misy ny atao hoe Miami any États-Unis, misy ny atao hoe Côte d'Azur any France, fa tsika kosa de manana ny Tamatavy Toamasina atao ohatrany any États-Unis, atao ohatrany any Frantsa, mbola tsara lereny ary topolasy. Inona nambarin'Andriamatoa Andry Rajoelina izay kandidata amin'ny fotoan'andro fa rehefa azo ny fahefana taty amin'ny taona 2024 ka nomeny ny vahoaka fitokisana izy na de teo aza ny doublant tsy dikevitra zany dia nisy tokoa ny fanatanterahana ny fikarakarana ny sisin-dranomasiny Toamasina. Nambara tamin'izany fa manomboka ny tetikasa Miami. Ny Miami dia tsy mbola nisy fanazava-kevitra hafa taty aoriana akoatrin'le hoe Miami arak'izay fanafantarany rehetra azy fa toy ny an'ny États-Unis izay toeram-pitsangatsanganana lehibe eto ambonin'ny tany ary mahasarika mpizahan-tany maro de maro tokoa ary saika anaovana fety lanonana ary ametrahana ireo heverina fa toerana izay hivarotana ireo vokatry ny tany ana toerana izay misy marobe eto ambonin'ny tany amina vazantany. Fa raha ho an'ny Toamasina izy dia toerana izay hivarotana ny vokatry ny tany avy any faritra Antsinanana, Analanjirofo na koa Aloatra Mangoro ho hita ao anatin'izany toerana izany satria moa kapitaly ekonomika i Toamasina. Zany raha teo no rafi-pisainana sy fomba fanehoan-kevitra nanazara ny mpanohana ny fitondrana indrindrandrindra moa ny mpitondra ankehitriny ny vahoaka raha mikasika Miami tahaka an'le hoe atao toy ny any Paris Ambatondrazaka. De nietrehitra ny rehetra hoe toy ny any Paris dia ny firafitry ny tanàna, ny fomba mampanao hatramin'ireo endriky ny fampandrosoana ao anatin'izany tanàna izany. De zay no norariana tamin'ity hoe ny any Toamasina hitovy amin'ny Miami. Kinanjo tamin'ny sabotsy teo atairana ny any rehetra raha na eno ny filoham-pirenena ny kabary mikasika ny tanàna ny Toamasina ny aminy hoe nisy ny hevitra ho izy fa Miami any États-Unis no ataontsika fa Miami malagasy raha ny nambarany filoham-pirenena ary ao anatin'izay hoe mirahina ary mifankaty izany. Enontsika ao anatina segondra vitsy izany. Mba ataontsika misy toerana mahafinaritra eto de ny tenitsika hoe ataontsika toerana tsara ary mentsika ny anarana hoe Miami. Tao ny eritreritra hoe Miami any États-Unis fa ny Miami ataontsika Miami malagasy. Miami de hoe mirahina ary mifankaty. Zay ny Miami ataontsika ary alaza sy anakoaty io manerana ny Madagasikara rehefa vita zany Miami zany satria io no afatra apetratsika ho an'ny malagasy iray manontolo mila mirahina ary mifankaty. Nandiso ny fomba fiteniny zany ny filohan'ny Repoblika satria ny raky tsara sy ny raky pe iny rahantsika anareo tamin'ny voalohany iny Miami any États-Unis fa tsy Miami malagasy ary tsy Miami fanalavan-teny akory ny amin'ny hoe mirahina ary mifankaty nandrasany rehetra fa Miami arak'izay endriky ny tanàna any États-Unis zany resantsika izany.
eto dia manomboka manova fomba firesaka tanteraka zany ny filoham-pirenena zay everina fa ho kandida amin'ny taona 13 sy 14 fifidianana filoham-pirenena ho avy eo. Ka ny tsy fahantanterahana lay Miami zay tena nampanantenana ho hevitra fototra tena am-piandohana mitovy any États-Unis dia navadiny ho Miami malagasy. Ka rehefa misy toeram-pitsangatsanganana afaka hiatrehan'ny ankizy filalaovana izany amin'ny andro maro samihafa sy hisy mpitsangatsangana hitsangatsangana na koa hisy mpivarotra am'ireo asa tanana vokatry ny faritra sy ireo hôtely kely samihafa de verina fa zay zany no Miami miampy am'ireo kianja hanaovana fanatanjahantena samihafa. Famadihana ny fampelezan-kevitra zay nambabona ny fon'ny olona hivadika ho lainga zany. Am'teny frantsay de hoe promesse non tenue na hoe fampanantenana tsy tanteraka. Ka rehefa tsy tanteraka de mivadika ho fitaka sy lainga. Efa mamaraparana ny mandahany ny filohan'ny repoblika satria heritaona sisa ny tsy ho tapitra ny mandahany. Ka efa manomboka manombana ireo asa nampanantenaina nandritra ny fampelezan-kevitra 2024 rehetra. Ity Miami ity zany ho anisan'ilay andrasan'ny vahoaka tokoa ny hoe tanteraka sa tsy tanteraka. Ka efa manova langazy na fomba fiteny heritaona roa taona mialohan zany fifidianana izany ny filoham-pirenena. Tsy io Miami io ihany nefa no nampanantenaina fa anisan'izany ny tanamasoandro mbiaiza am'izao fotoana izao io tetikasa lehibe io. Anisan'izany ny flyover zay tsy lavitra ny faritra misy ny MBS mbiaiza izany tetikasa izany fa na dia mpangady ahafahana manao izany asa fanorenana lehibe amin'ny flyover zany zay voalaza fa hanala ny vesatry ny fitohanan'ny fiarakodia ny embouteillage sy ahatsara ny endriky ny tanàna aza dia tsy tafavoaka izany efa taona aty aoriana. Aza ho aiza ny hoe lala masaka aingana na voarapida zay ho atsangana avy any amin'ny lalam-pirenena voalohany iny ihany makaty andotam-penaka. Maro be raha izay fampanantenana resahana izany. Taty aoriana moa dia nitovanana ho fampanantenana samihafa reny fampanantenana teo aloha reny. Ny eo tsy vita, ny eo nitovanana ihany. Ho tsaraina amin'ireny zavatra nambaliny ireny anefa ny filoham-pirenena raha toa ka ho kandida ho avy eo. Ary tsy izany ihany fa amin'ny fananganana ireo orinasa maro be sy amin'ny famahana ny olona ny délestage sy ny amin'ny fanomezana asa ho an'ny tanora. Indrindra ny amin'ny hoe hialo anaty maizina isika ary ho any amin'ny mazava sy le hoe tsy hitondra fahantrana fa hitondra fampandrosoana kanefa tsy izany ny zava-misy ankehitriny. Ny loza aza dia mbola mitanisa karazana fampanantenana hatrany isak'izay alehany filoham-pirenena. De vao tamin'ny sabotsy ihany ny voalaza fa nitokana orinasa na izina hanodina ny vokatra ho azo amidy sy entina eo amin'ny tsena nasionaly sy iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana. Tany Toamasina ihany nahitany an'izany. Ary aty amin'ny famaranana amin'ny mandahany filohan'ny repoblika dia mbola mampanantena indray no hanao ny lalana Tamatave full point ade efa nikitehana zay izany tamin'ny taona 2024. Zany hoe ny teo tsy vita dia misy indray ny fanamboarana vaovao. Akoatra ny lalana mahazo ny saony rano vongo sy mananara ary maro antsetra zay fanambiny zao fitondram-panjakana zao ny anaovana azy. Sy ny hoe RN13, RN10, RN6 hatrany Moramanga, Anosibe-Anala, Manoro, Marilambo sy ireo toerana maro samihafa zay tena ratsy lalana ankehitriny sy ireo zay voasolotra any anatin'ireo lalana secondaire na lalana mampifandray ny isam-paritany na lalana communaly zay voatondro tany anatin'ny plan Marshall sy tany anatin'ireny drafitrasa marobe zay nentina ho anisany mampifandray Madagasikara ireny zay nanaovana sony teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena. Andrasany rehetra izany fa hatreto aloha zany dia resaka fotsiny mibobaka fa tsisy fanatanterahana. Sombin-javatra kely amin'ny lalana pavé 700 metatra na 300 metatra na 200 metatra na kianja na kola izany ny bitabitahan'ny fitondram-panjakana fa asa natao hatramin'ireo tranom-panjakana kely zay tokony asa mahazatra fanaon'ireo departemanta ministerialy saika nataon'ny repoblika mifandimby. Hoentina eo anatrehany vahoaka izany ary mitady zavatra otokanana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny filoham-pirenena satria heveriny fa fampelezan-kevitra mandavataona amin'ny fiainana mba ahafahana mijanona amin'ny fahefa-panjakana. Ila hoe campagne permanente.
de mbola misy ho voafitaka andray ve ankehitriny am'ty resaka miami ity. Miany azambara aloha zany de hoe tsy nahatazona ny teniny ary tsy nahavita ny zavatra nampanantenainy Andry Rajoelina. Profo mitohaka ny tendany ity Miami Tomasina resahantsika ity, araky ny oronam-peo roa samihafa zay nalefantsika teo. Zany zava-misy, zany malasa mba tsy ho veritadidy ary tsy ho voarebirebi-tsony ny vahoaka malagasy no nitondrantsika an'izany loha hevitra izany. Makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.